Ty tapany fahatelo ty zany a no anehoantsika sady tapany farany ty hoe nahoana ny tsy nahafaty zareo satria rehefa maraina ny andro a de somary nihetsika indray le ankizivavy demoniaka de nampiteny an'le devoly indray izy hoe zao no tsy nahafatesanay anareo ohatran'izao no tsy nahafatesanay de zay indray zany a no azavain'le pasteur eto hoe ay zany tsika olombelona tsy mahita no hiasa ny fanahy fa samy fanahy mifankahita de le fanahy tao anatin'le demoniaka no nitaraina nibaboka sy ny aiky-resy ary nanambara ny zavatra nitranga na tonga andreo mpanompon'Andriamanitra eo tsy nanday ranom-basy ary tsy maty tsy manao ody basy tsika fa tsika manana an' Jesosy miaro ny fahafatesana sy ny basy raha mbola tsy tonga ny fotoana de zay indray zany no arosontsika ty tapany farany ity zay toy an'le teo ihany mba hafeno tsara le fijoroana vavolombelona. Hazakazaka makasy de ohatrany tsy mety indray le fefenana azy de mivoaka de mivezivezy eo sady mitomany mitabataba zany ny ankizy za zany tsy de nihetsika firy dalo de napiditra vavabasy teo am'le varavarakely am'izay le dalo zay vao tena nanaiky ny saiko hoe dalo tena dalo ty ny tapany ambony iny sy le basy zany tafiditra eo am'le varavarakely daholo de tsy nihetsika tsony fa nitsatoka be tandrifana azy teo de le olona rehetra koa zany le tao ambalatabatra efa mivoaka daholo ny farany de miverina fampitazona indray za sy le demoniaka sy le ray aman-dreny anankiray eo ampovoany le ankizy de niditra le basy de ozy izy ao an-tsaiko satria efa tena lohanao zany le taitra tampoka de hita ihany hoe olombelona ianao tsy hitanao zay atao satria mivoaka ianao mivaravarana voabahana daholo de efa miandry zay higadonana de tsy de nisy réaction zany tsy hitako inona ny ataoko de rehefa mipotra le basy de zao mitao an-tsaiko hoe tena basy ty zay fotsiny tao an-tsaiko tokony hoe iorakoraka be na hitsambikimbikina na hipetraka na hitsilaina zao mipoziko sady tsy miteny tena basy ty tena apoka n'le basy fa alohampoan'le basy aloha izy manatrika anay tena manatrika anay izy manao an'izao fa tsy haiko zay zavatra hitany fa ozy izy hoe tena apokany tsy haiko zany hoe mitady izy nefa zay efa eo daholo de mipoka le basy izy tena mipoka le basy mbola zany ny ao an-dohako tena hoe tsisy ninino de ozy izy zay vao tena nahita an'izany basy napoka teto alohako mbola zany ny ao an-dohako de tonga saina kely hoe sao de misy voa de mierika de tsy nahita olona tao aoriana koa de zay am'izay vao nikisaka teo am'le varavarana ampovoany de nitsatoka teo fotsiny ny olona samy manao zay fihetsiny sy zay ataony rehetrarehetra fa tao anatin'izay de mba nitovizanay rehetrarehetra zany hoe mba fihetsika normal de hoe amin'ny anaran'i Jesosy samy nanao daholo na kely na lehibe ny devoly talo tsy mavita inina amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'i Jesosy tsy mandaitra ny paikadinareo amin'ny anaran'i Jesosy zay fotsiny zany nitovizanay de zany nanao hoe Andriamanitra ao mandrafo aminay mamelany elokay de mba harovo zay mba teny vitako de nandroaka devoly talo de zay tsy haiko hoe inona mavita ve zany hoe raha maha-olombelona zany fa le izy ady ara-panahy le izy le dalo olombelona fa dalo iraka ireo iraka ny lehiben'ny dalo sy ny mpamosavy eo amin'le toerana amono an'le pasteur atsika any amin'le toerana fa ny tsy nampoziny zareo de hoe tsy izy menakavy rery ny tao satria everiny fefa lasa zay fa iny olona efa nahitanay daholo hoe lasa de nitako ohatra ny endratra be manko le lehilahy fotsifotsy lava be zay mijery eo am-baravarakely misy olona hafa tao amin'le trano satria pasteur atsika ao Amérique nitsangana izy tonga de teo ampovoan-trano nitsangana ny akanjony polo vert armé ohatrany hoe akanjona polisy na gendarme de ohatrany ngamba nieritrerety le olona tena misy namany zalato misy polisy be na tsy haiko de ohatrany sadaikadaikatra be izy nananao zay nanitoraka sy ny sisa fa nataony ihany le izy fa hitako tena hoe taitra zareo hoe tsy le pasteur rery ny tao fa nisy anay zany tao de zay nandroaka devoly zay mibasinay tsisy afa-tsy zay miala ny devoly talo ny anao hoe ambanana basy mipoaka tena mipoaka mihitsy de amin'ny anaran'i Jesosy miala ny devoly talo zay fedinao fa tena naheriny le dalo le izy satria tena lasa zareo
tsy hainay izay nitranga atao izay zavatra hitany tao fa iny telo mibaso no mipoaka satria nitsimponinay ny kartosy rehefa avy eo. Nitsimponinay hoe teto izy no tifitra dia teto dadavo ao dia samy miondrikondrika teo dia nahita. Dia le potina bala plan kely boribory kely be da be nirôfinay nitsimponinay daholo. Izy tsiponao fa ilaiko ireny mantsy an'zareo ho ataoko nalaiko sary sy ny sisa izany ilay izy ataoko prova hoe nisy ity zavatra ity. Rehefa vita le zavatra dia ohatrany hoe tsy nisy ninina izany nahazo anay fa mivanitinitika izay mitantara nitomany aloha tamin'ny voalohany nitomany ny olona le mpivavaka tao tonga tao tsy naninona very paster tsy maty very paster dia tsisy maty tsisy naninona tao aminay naratra kely fotsiny torahan zareo tamin'ny vato be sy ny sisa. Dia ndao hivavaka dia samy mitomany tao anaty vavaka dia rehefa vita le vavaka dia samy mitantara hoe ny anahy izao ny zavatra nataoko ny anahy dia le sasany mitantara ny paster tsy nihetsika mihitsy izy fa hoe zay io vao tena maty eo fa le basy efa hipoaka izy mbola tsy mihetsika mihitsy za hono izany tsy nahetsika mihitsy fa io zany hoe raha ny tena tiany devoly maty ianao fa Andriamanitra miaro anao ianao olombelona dia réaction an'olombelona navoaka anao fa tsy réaction an'anjely. Dia ianao zany tsy nahetsika izay zany ny anahy. Ny sasany tomany, sasany miorakoraka, sasany miazakazaka, za zany tsy nahetsika. Fa Andriamanitra fotsiny zany nampidivy an'ilay bala tsy nakany aminay. Dia tsy fo izay dia tsisy maty izay. Miporofon'Andriamanitra hoe rehefa izy miaro dia tena tia amin'ny anaran'i Jesosy, tia ny tena zava-dehibe. Ninona izany ady mahazo anao amin'ny anaran'i Jesosy miala ny corona, miala ny dalo, miala izay tianao alàna. Fa za vavolombelona fa amin'ny anaran'i Jesosy no teneniko miala ny devoly talo dia lasa zareo. Aiza koa nisy hoe dalo manana basy dia andeha izy tsy nahafaty kory izy dia andeha. Rehefa mba lany mibalany zareo dia za nahita famaky be teny an-tanany sy lefiny. Trano kely tsy ahafahanay mandositra tokony miditra izy dia mamono anay amin'ny lefina sy ny famaky aloha vao mivoaka farafaratsiny fa tsy navita izy fa lasa zareo nandeha. Dia fa vita daholo ny zavatra dia ozy izy tonga saina tena tsika kay tena efa tsy nataon'Andriamanitra ody androany fa tokony hatrika an'ity zavatra ity fa mody nataony hitan'ny olona tsika hoe remy fa lasa izay fotsiny tanjony tamin'ilay tsy nanasorany tao andohanay hoe tokony hijanona izay tsy nalany tao andohanay ilay hoe mody satria tiany ho hitan'ny olona izay hoe lasa izay paozinay efa resy lahatra be mihitsy mody efa iny fa lala mody. Fa izay kay ny tanjon'Andriamanitra hoe tsy mody nareo fa manatrika an'ity zavatra ity. Sady anehoany voninahiny eo amin'ilay tanàna izany satria mafimafy ny asany dahalo ny olona eo dia mpamosavy ny olona eo. Ny lehilahy dahalo, ny vehivavy mpamosavy, ny ankizy zazamena. Dia mpilalao-ody daholo izany dikan'izany. Tsisy tsy milalao-ody na ankizy na lehibe. Ny ankizy vavikely izay tsy mbola mpamosavy sy tsy dahalo, sipana dahalo na sipana zazamena. Izay izany ny fiainana eo. Avy eo zareo rehefa lasa mivavaka dia tapahan'ozina tena ady be daholo satria tena hoe devoly tsy devoly zany ao anatin'ilay olona any. Dia tena tsy zakan'ilay devoly tany zany hoe hovonoina hono ilay pasteur any fa hatramin'izay nisy ny fiangonana hono dia maty ny odiny zareo. Amatapitrisa hono kay mividy ny ody fa tsika zany tsy manao dia tsy mahafantatra. Hoe zavatra avidinay amatapitrisa very rangahy maka foana izay mividy ohatrinona tsisy mandaitra hatr'izay nahatongavan'ireo teo izy dia tsy mety mihitsy zavatra ataonay dia fanaraka izany zareo fa hovonomy paster dia tsy maty paster tsisy maty izay rehetrarehetra tany mba eritreretra raha maty izany izay dia nisy ray aman-dreny 5 izany ny APS Analeva hoe tsy maty tsy mbola maty ny corona tsika hatreto na ray ary na zaza na lehibe fa maty ny dalo ny 5 dia mba ahoana fa Andriamanitra zany efa programa izy hoe miatrika an'io nareo fa tsy maty an'io nareo any amin'ny voninahiny izy hoe tiany ho fantatritsika hoe manomboka ny ady dia ohatr'izany ny fetim-boany fa ohatr'izay koa ny herin'Andriamanitra ho hitantsika. Izay zany ny tena tian'Andriamanitra aseho tamin'ny zavatra nitranga iny. Misy reportage moa atao avoaka any amin'ny Facebook any dia hitanareo any ilay izy tsy ohatr'ilay teo ilay tantara fa amin'ny antsipriany iray manontolo mihitsy. Miaraka amin'ny sary ny gendarme nanao ankety, ny fokotany, hatramin'ny feo vidéo fa tsy izay no atao eto androany. Fa ity zany hoe pratika an'ilay eo amin'ny fiainanao amin'ilay fanarahantsika ny tenin'Andriamanitra ity zany misy vokany ve zany. Izay zany vao tsy hoe izay efa nahita im-be da be fa tamin'ity tena mivaingana be zany hoe
tena aleoko soa fa nanaraka ny tenin'Andriamanitra sy ny sitrapony hatramin'izay arabaky teny a. Fa raha tsy izany zany a, ny toe-panahy netiko teo dia tsy haiko izany potiky ny bala teo a, ohatran'iny ny lavaka eo amin'ilay rindrina ngeza noho iny, ilay mifatraran'ilay bala ilay teo aorianako. Raha taty aminahy zany iny dia efa tsisy ny raisina. Fa ilay tenin'Andriamanitra zany no niaro anay dia hozy izy amin'izay ilay demoniaka nietsika izy ny atoandro, ny latsinainy atoandro satria tsy mody aho zany. Izy hoe rehefa tsy lasa ihany aho, aleo aloha vita daholo ity tantara ity izay aho vao mody. Niandry an'ilay enquêten'ilay gendarme sy ny sisa zareo efa atoandro be vao tonga. Rehefa tsy lasa dia mijanona aho sady haka sary aho, izay zany ny tanjoko hoe afa-baraka nareo ry devoly androany fa ity indray dia ataoko hitapirenena nalaiko sary tsara daholo, nalaiko vidéo daholo hoe namono a tamin'ny basy, tsy hoe namono namisavy tamin'ny poizina, tsy hoe namelo totohondry fa hoe tamin'ny basy a, fa tsy nafaty ny zanak'Andriamanitra. Za tsy andeho a, satria le namanay iray naterina tamin'ny 4 maraina fa maika hiasa. Dia nijanona, nietsika vao nahita an'ilay gendarme amin'izay le ankizy narary dia nahita an'ilay basy dia sady nisy antony dia nietsika izy. Dia izao amin'izay ny zavatra noteneniny, izay amin'izay zany efa eo an-dalana ody efa mibaby kitapo mihitsy dia nietsika izy dia hozy izy. Nareo re tena tsy hita izay anaovana anareo e, efa tokony ho fatinay mihitsy nareo fa izay mihitsy nalehanay taty fa izao no tsy nahafaty anareo dia izy indray no mitantara. Rehefa napiditra an'ilay basy izay hozy izy dia efa hitanay tsara ireo nareo dia efa hitifitra izay dia lasa olona be da be nefa izay atao anatin'ilay efitrano. Izay zany fitambaranay tao 1:12 fa ny sasany tato ambadika dia ny sasany tato ambadika dia roa tany ambony, ny 5 zany tato ambany. Lasa vahoaka be feno ny trano, tena tsy hitanay intsony hoe iza indray ara no asiana hozy izy. Dia avy eo tazanay ilay kialakelinareo ilay adalanareo io, ilay zaza ilay mihetsika zany io. Tazanay ilay adalanareo dia tena matinay tena androany. Dia nikendrena hoy zany, io ankizy avy eo nefa eo ampovoaninay amin'io a. Tena tokony hoe misy voa izay tokony tsisy afaka mihitsy. Fa rehefa tena hitifitra izay dia lasa feloan'olona mipahana be da be teto am-baravarakely dia tsy mahita inona intsony izay. Dia rehefa napoaka anay amin'izay ilay izy dia izao hozy izy ny tsy mahafaty anareo. Lasa mifono vy be nareo ny hitanay. Lasa ohatran'ny robot daholo nareo rehetrarehetra hozy izy dia inona intsony moa izany kivy izay. Ohatran'izao hozy izy mipôzy nareo nitazanay avy aty hoe ik, hitanareo ilay robot. Dia rehefa andehana robot manao ohatr'izao zany dia ilay feona vy. Dia tsy lasa izay hozy izy. Ay zany izay tsy malala tia manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy sy ny sisa ity. Fa Andriamanitra naniraka anjely a, feno ny trano dia satria devoliny ao anatin'ilay daly dia hitan'ilay izy, izay ny tsy nahita. Dia nay zany ao an-tsainay hoe maty androany. Izay ny ao an-tsainay. Dia izy mahita anjely, izy mahita robot nefa izay ery tena hoe tena mipoaka ilay basy, tena izao, tena maty androany zany ny ao an-doha. Dia lasa ry zareo. Dia lasa zareo vao tsy lasa ivelan'ny vavahady kory izy dia efa nisy fokon'olona tonga. Ilay ankizy tao am-piangonana zany niazakazaka tonga daholo. Dia tonga daholo ny rehetrarehetra dia efa samy nanao ahoana dia samy mitantara eo. Fa izay zany ilay tena zavatra mivaingana hoe Andriamanitra rehefa tianao any amin'ny toerana iray a dia hoeto fotsiny na tsy te handeha. Dia rehefa tianao tsy handeha dia aza vela atao lasa mihitsy a na te hisisika mafy ary. Dia izay mantsy zany ilay tenin'Andriamanitra hoe izy tsy maintsy mitombo fa za tsy maintsy miaina. Dia hoe ny zavatra tiako zany a ahena daholo. Za tia an'izao fa tsy ataoko iny satria za alao za kely dia alao Andriamanitra ngeza. Dia izao Andriamanitra tia an'izao, Andriamanitra tia an'izao a, na dia tsy tiako ary ilay izy dia alao izy ngeza dia alao arahako fotsiny izay tiany. Dia ilay tenin'Andriamanitra iray faharoa ao amin'ny Hebreo amin'izay zany hoe 12:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa satria mandray fanjakana tsy azo ampiroroana isika, dia aoka isika anana fahasoavana, hoentintsika manao izay fampona sitrak'Andriamanitra. Ilay fampona izany tsy hoe manompontsika dia izay tiantsika, fa fampona sitrak'Andriamanitra. Raha tsy manana an'izay zany tsika dia tsisy ao anatintsika ilay hoe mandray ny fanjakana tsy azo ampiroroana. Dia sitrak'Andriamanitra amin'ny fanajana sy ny fahatahorana. Raha tsy matahotra sy manaja an'Andriamanitra tsika ary raha manompy any tsika fa tsy arak'ilay sitrany dia tsy afaka mandray an'ilay fanjakana tsy azo ampiroroana. Raha ny tenanay tamin'iny fotoana iny a, amin'ny manofo anay
dia matoa izay tsy nahetsika dia niororo aho zany. Fa ny tsy niororo tato anatiko dia ilay fanjakan'Andriamanitra. Za rehefa taitra na matahotra dia tena mangovotra mihitsy aho, elaela kely. Fa tamin'izay andro izay aho mandrakity ny androany mbola tsy nangovotra nieritreritra an'ilay zavatra hoe tena loza iny. Tsapako hoe tena loza iny dia miteny fotsiny hoe tena loza iny, fa efa tsy niatra ilay izy satria ilay fanjakana tsy azo ampiroroana tao anatinao no niatrika an'ilay zavatra niseho zany. Dia ianao zany olona bolongany be fotsiny eo fa ilay fanjakana tao anatinao zany hoe satria efa sitrapon'Andriamanitra nataonao, narahanao fampianarana, narahanao ny teniny. Io zany raha vao tsy izay, raha vao tsy ilay mihaino sy mankatoa tsika dia tsisy an'io fanjakan'Andriamanitra io mihitsy. Dia ninona zavatra mitrangana kely ara dia votsika dia resitsika. Fa rehefa mba misy an'io fanjakana io zany ao anaty izay ny zavatra tsapako hoe tena tsy za fa raha za dia tena maty teo aho. Fa ilay fanjakana satria izao no tena nahatsapako azy. Toriteny aho maraina n'iny za zany fampizary zay dia hoe hanano toriteny lahady maraina. Dia rehefa nenoiko ilay toriteny tamin'ny fakomaly alina taty aho vao tonga saina hoe finona moa ny zavatra noteneniko tao fa nahatonga ilay dalo niteny hoe ay zary ny herin'Andriamanitra. Ay ilay toriteny ay zary ny hery mivavaka. Ay ilay toriteny nataoko tena niantso dahalo in-efatra angambany. Nenoiko ilay izy dia isaky mihetsika kely tsy matahotra dahalo zany tsika, resitsika ny dahalo. Ka ilay dahalo nieny toriteny teo fa za tsy nahita. Izy ho mihodiody any avelan'ilay tamboho bararata dia ny ankizy tompo-tanàna malala hoe io teo foana nandritry ny fotoam-pivavahana. Fa za tsy nalala sady tsy nahita, tsy nanam-po. Isaky mihetsika rehefa ao anatsika ny fanjakan'Andriamanitra, ny fanjakan'Andriamanitra reriany tsy azo ampiroroana. Toriteny aza na dahalo na mpamosavy ninona tonga ao amintsika. Resy daholo zany, tsy mavita in'iny zany. Tonga tokoa izy mialina an'iny. Hisedra an'ilay fanjakan'Andriamanitra. Izay aho zany vao tonga saina taty hatrany hoe kay za mihitsy niantso hoe avy raha orana. Dia tonga zany ilay dalo. Fa tsy haiko hoe afaka alainareo aty amiko ilay toriteny, henonareo fa nanareo ary mihaino azy dia hoe sy nareo tena nantsony ireo dalo ireo avy amin'izay. Fa ny tsy nampoziny fotsiny heveriny fa efa tsy tao intsony izay. Dia heveriny fa hoe matiny ao amin'izay zany paster. Tokony ho fatiny ilay paster raha tsy tao izay satria izay mihitsy nandrahan'Andriamanitra anay tany. Ilay zaza efatra ny zanany, tsy hita izay hanaovana anazy. Mitsangana mipetraka mihazakazaka mitomany, sasany miporisaka andeha hivoaka eo amin'ilay varavarambe misy dalo mitsatoka amin'ny tanabasy. Raha izy mivady rery ny tao tsy voatazony ny zanany. Rehefa tsy maty izy dia maty zany ny zanany. Fa no fisianay telo tao dia ohatrany hoe izay rovavy nitazona demoniaka. Eritreretiko hoe nisy demoniaka mihetsika ao amin'ny fotoana misy dalo. Varavaratsiny koa maty koa iny. Izay rovavy nitazona demoniaka, pasteur anankiray nitazona ny ankizy rehetrarehetra tsy pelipelika sy tsy voaka ny ambaravarana. Pasteur iray nanohana varavarana sy niantso ny fokon'olona. Dia voazara ho azy zany ilay izy hoe izao ny ataonareo. Fa raha ohatra hoe izy rery ny tao dia niditra ho azy ny dalo. Dia nefa rany amin'izay efa vaky indroa ilay varavarana, nianjera dia natsanga ny pasteur dia nitohanany. Dia nianjera faharoa dia ilay dalo eo avelan'ilay varavarana eo mihitsy mitsatoka. Fa ny tena hoe fagagany, tsy niditra izy, tsy tafiditra mihitsy izy. Midina ambany ohatr'izao ilay basy sy ilay famaky dia mitsatoka izy fa tsy niditra. Nefa zany ohatrany hoe mandrosoa amin'izay nareo trano efa mibanaka be. Izay efa tsy nahita tao. Fa lasa zareo ry havana fa tena tsy tafiditra izy. Fa izay tsy nalala ny antony raha tsy maraina hoe ay izy izany mahita vahoaka be ao anatin'ilay trano, mahita robot izy. Dia hoy izy hoe namana basy ary tsika inona moko? Potifirina ve ny robot dia maty ve ny robot? Maty ve vy be dia lasa izy nandeha. Dia raha vaovao eny farany moa zany satria hoe fantatra ilay olona tena fantatra. Ilay izy aloha tsy ray fa ray ny fantatra. Dia hoe io raha io ihany nitazomina dia izy mamoaka namana. Dia efa fantatry zareo zany hoe fantatray zareo. Dia efa samy manao samy mitsoatsoakany izy. Fa zany hoe io rehefa Andriamanitra zany ny zavatra hoendrasantsika dia hoe tonga izy hijoro vavolombelona lasa mpivavaka koa. Satria fantelony izay. Ny rahana voalohany izay lehilahy iray izay manana dahalo tena mahery be izy chef. Dia tsy mety maty io chef io, tsy maty mibala, tsy maty ninino, fa maty ilay chef taty aoriana nitsangana kelikely ho fiangonana. Dia lasa mivavaka io dahalo be iray io. Dia nandrahana fandroany indray izy tamin'ny krismasy teo.
hamono amin'ny pasteur. Dia tsy haiko izay zavatra nitrangy ilay tamboholona ilay dalo izany eo am-pamonoana izy mivadika demoniaka dia izy indray no mifamonjena. Izay izany nampiovana azy koa, ankoatran'ilay hoe maty ny lehibeny. Ilay faharoa tsy nihaino aho fa zareo mitantara hoe za koa efa raha namono amin'ny pasteur, tsy nihaino aho satria ny lohako efa mbola somary mivoraka ilay zavatra nitranga nialina iny izany hoe tena saika maty mibasy a. Dia tsy haiko fa izao fotsiny rehefa rany a, izay rangahy faharoa izay izao ny président fiangonana any ao amin'ny Paribe. Izy ilay dahalo faharoa nirahana namono, dia reto ny dahalo fahatelo izany a, fa nendreto izany ny tena hoe niatra manaina raha ohatra ka niatra, tena hoe basy, lefina. Mino aho fa reo indray ny lasa tsy haiko hoe filohan'ny tanora ve sa inona ao am-piangonana amin'ny manaraka. Izay izany izao ny zavatra hoendrasantsika. Fa efa manam-pahefana any izany, efa mikarakara ny raharaha dia mino aho fa sady mba hoentintsika mivavaka izy a. Rehefa izy mba tsy lasa rafa lasa mivavaka izy tsy maintsy hitantara izy hoe izao ny hitany. Izay vao tena authentique ilay izy hoe reo ry zalahy dia izao ny hitany. Fa rehefa ilay za miteny mantsy a, za tsy nahita ny hitany. Dia izay izany mba hiendrasantsika. Faranako amin'izay hoe ino ny zavatra mafy indrindra natrehako tamin'ny fiainako hoe za manokana ny tsy nitokantrano tao aminay fa hoe za hoe tofirin'olona hono. Fa tena tsy maty ako rehefa ny zavatra mafy indrindra teo amin'ny fiainako ve tsy nahafaty anahy dia mbola ho faty indray a. Dia mitombo be ny finoako a, vao maika aho hoe ny adalanareo ry devoly fa arakaraka nanaovanareo an'iny vao may aho mahery sady zarery. Fa ilay fiangonana iray manontolo tena niteny zay anay pasteur vao tena nahita fa ay izao raha ny herin'Andriamanitra. Miteny daholo ka ilay olona moa izany betsileo tena faly anay pasteur. Dia ianao indray gaga. Ianao izany hoe pasteur hono izany kivy hoe izay reto olo reto vao hemotra hoe nitafian'ny dalo mafy be ilay ady. Izy izany ny kivy, na kivy azy hoe mafy ny ady dia kivy ny olona. Kanjo ilay olona indray no niteny hoe tena mbola tsy nahita ohatr'izao izay fa faly izay, mahery izay. Dia mahery daholo ny rehetrarehetra izany izany ny adalanareo ary devoly fa izao mahery daholo ny olona rehetrarehetra. Ohatran'ny hoe mampiteny ampio hafa indray aloha fa ohatran'ny mbola te hahery kokoa noho iny izay. Fa iny indray an'Andriamanitra iny a, fa izay izany hoe mampahery sy mampirisika antsika fiangonana izany hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra sy ny teniny nampianarina rehetrarehetra. Pratikan'ilay miaino somankatoa izany ity. Tonga dia ataon'Andriamanitra hafa ny hoe corona mbola azo tsaboana. Ny mosavy a efa haintsika tsara. Esantsika iny dia ampandroantsika iny dia sitrana indray. Fa ny dahalo mbola tsy hitantsika. Dia alefan'Andriamanitra ity indray ary ny karazany vaovao. Fa asesiny eo alohantsika ny devoly a dia ataony hitantsika fa misesy eo ny faharesen'ny devoly. Dia tsy haiko hoe tokony mbola hisy kivy ve, mbola hisy atahotra ve tsika amin'izao. Marina fa hoe izany miatrika an'ilay izy fa za izany solo-tenantsika. Zahay 1/2 izany solo-tenan'ny fiangonana tany hoe rehefa tia ny degré ny devoly miataky anareo amin'izao dia aiza ho aiza ny degré anareo dia nataony hitantsika teo fa nandresy ny herin'ny vavaka. Ilay nantsy atsiny devoly hoe aiza ary ny herin'ny vavaka. Ny olona manapoaka basy ianao manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy dia nandresy. Dia mila manana finoana izany tsika fiangonana amin'izay ady manaraka eo amin'izay fa rehefa tsy nahavoa iny dia tsy mahavotsony. Dia raiso ilay fanjakana tsy azo ampiroroana ny fomba andraisana azy hoe izany fanjakana izany misy mpanjaka. Jesosy mpanjaka an'izany. Avelao tokoa tena izy nanjaka. Tsy tiako ianao manao fitafy ohatr'izao, aza atao tsony. Tsy tiako ianao manao fiteny ohatr'izao, aza atao tsony. Tsy tiako ianao manao fisainana ohatr'izao dia aza atao tsony. Tiako ianao hoe makary dia mandeha. Tiako ianao hoe mijanona dia mijanona. Izay izany ilay hoe izy mpanjaka. Fa rehefa tsy manaiky an'izay ianao dia tsy hametraka an'io fanjakana io ao izy satria izy tsy miara-manjaka aminao hoe indraindray ianao manapaka dia indraindray izy fa ny azy a. Rehefa izy mpanjaka dia izay tiany dia manaiky an'izay mba hanana an'ilay fanjakana. Fa rehefa manana an'io fanjakana io a dia tena hoe tsy azo ampiroroana io, tsisy ninina atahorana tsony. Tsy haiko hoe mba tianareo ve izany. Dia izay izany ilay sady pratika ilay izy ny fijoroana vavolombelona dia angataka hivavaka tsika hamarana an'ilay izy a, angatahantsika amin'ny fanan'Andriamanitra mba samy hampahery antsika tsirairay avy hivavaka tsika. Saotra anao Andriamanitra fa teo ny voninahitra ao. Araka ny teninao hoe voninahitra ao rehefa tonga dia tahaka ny feon'ny rano be tsy mitsaitsaika. Efa tsapanay rehefa hitanay fa ny angatahanay Tompo satria izay nofy ihany.
dia aoka mifanahinao anarina anay andrakotra anay, ka mifanahinao no ampihetsika anay, ampiteny anay, aoka tsisy eo mihitsy ny maha-olombelona anay, takony hatramin'ny farany. Dia tsy izay koa Tompo no naharesy ny dahalo, tsy izay no mahery fa ny hery mivavaka. Ny herinao Andriamanitra ianao no naharesy ny dahalo. Izay amin'ny fitaovana nataonao ho vavolombelona fotsiny, satria raha tsisy nanatrika teo tsisy afaka hitantara an'izany zavatra izany. Fa ny zavatra nisy tsy nihetsika izay ary tsy nampiteniana izay. Resy izay raha mahazay anay, fa tsy resy izay satria teo ny fanjakanao, dia ianao no mahery, ny fanjakanao no mahery. Anao ny voninahitra tamin'ny zavatra rehetrarehetra niseho Jesosy afa-tsy anay, ary nataonao nahita an'izany voninahitra trao izany mihitsy izay mba tsy ho kivy amin'ny fiainana amin'izao andro mafy izao. Dia mahery izay Tompo. Aoka ianao hampahery ny fiangonana rehetra izay nandre an'izany androany, na dia vitsy ihany ary ny tonga eto androany. Aoka ianao hampahery anay rehetrarehetra na any am-pielezana any ary. Dia aoka ianao hampahery izay rehetra maheno an'izao fitsorona vavolombelona izao. Voninahitra ny eo anao mandrakizay, saotra Jesosy io. Amen. Zay zany mikasika an'iny fijoroana vavolombelona iny a, fa mbola be dia be ny zavatra azo resahana, azo hazavaina iny kanefa sao a, nomena fotsiny mihitsy ilay izy, tsy tarina mba ianao no mandray hoe manao an'izany arovan'ny herin'Andriamanitra amin'ny fahafatesana, amin'ny fanafihana. Averiko indray fa tsy ny fiangonanay no inona, ka hoe zay zany manana hery a, miavaka sy mihoatra noho ny olona. Tena zay ny tsinitsinina, zay ny tena tsinitsinina indrindra, mba hisandrata an'ilay herin'Andriamanitra. Nisongadina zany ny herin'ny tenin'Andriamanitra teo, nandresy ny vavaka, mandresy basy, mandresy coronavirus, mandresy olana be dia be izay atahoranao io, fa midiry aloha anao ho zanak'Andriamanitra tena izy, fa tsy sarisarin-janaka, tsy zazasary. Fa raha mitoetra ao tokantrano rainao ianao a, hiantohana ny fiainanao manontolo. Zay ny zavatra hozaraina eto. Ao aorian'ity fijoroana vavolombelona ity a, dia isy fandarana fampianarana maro a, tsy fandresen-dahatra ho ary tsy fitaomana olona hanaraka fiangonana, fa toro-hevitra ho anao, ahitanao fa misy ny herin'Andriamanitra. Ary tonga ny fotoana, kiondalana ho azy zao hiovan'ny tantaran'ny fiangonana, miara-miova amin'ny tantaran'izao tontolo izao sy ny tantaran'ny olombelona ary ny tantaran'ny tany. Na ho aiza tsika na ho aiza tsy afaka mihodina intsony, tsy afaka miala amin'izao teny izao. Tsy hanao révélation fa amin'naniana vaovao indray zany mba halaza, tsy izay Tompo. Fa tena fotoana izao a, na tiatsika na tsy tiatsika, kiondalana izao. Averiko foana, matoa-mikatona ny fiangonana izao, tsy kisendrasendra. Fa hoy Jesosy tao amin'ny tempoly tamin'ny andro Pasika, tamin'ny natongavany tao Jerosalema hoe ny trano raiko dia trano natao trano fivavahana nefa ataona firenjolahy. Lasa ao daholo miafina ny jolahy, lasa fitediavana fitahiana ranofo ao a, fitediavana harena ao a, fitediavana zavatra be dia be ao a, voninahitra mitovy ilay tamin'ny andro Pasika nandravahany Jesosy ny tempoly Jerosalema, dia nandravahany a ny rehetrarehetra tao. Hozy izy hoe tsy misy vato mifanongoa eto a ka tsy horavana. Dikan'izay ilay vato mifanongoa dia ilay toetra ratsy, ilay fo vato, ilay mafiatoka atoka vato, ilay saina vato mafilo. Tsika fiangonana ny tandrifiny iny fa tsy ny olo zao tontolo izao, tsy ny olona mbola tsy mahafantatra an'i Jesosy, fa tsika fiangonana no disotsika ny lalam-piangonana, lasa fitadiava karena sy fitadiavam-bola amin'ny fiangonana. Ny vahoaka tarihana mba hitady fitahiana ranofo a, mitarika mampiasa ny tenin'Andriamanitra mba hahatonga ana-karena sy anana sy ny sisa. Tenenina lay izy, tsy maninona mpitandrina amin'ny tenen'izany ho aho. Asiako mafy ny tenako mba ho mangana fa zao zaza mitory no lavina. Ka aleo tsika hanitsy tsika fiangonana, izay ilay lalan'ny ririnina. Be mivery any amin'ny elo a, ary ny fitaovana mahomby indrindra mahavery ny olona any amin'ny elo zao ny tena betsaka dia ny fiangonana. Ny fiangonana. Mety teny ianao hoe ianao io zany nentsika fiangonana, ianao paster nefa mankala fiangonana, sady tsy mialona fiangonana tsy mankala fiangonana, fa malahelo ny fiangonan'Andriamanitra izay vira viraina, ka mahatonga fiangonana verevitra. Maro ny olona fantatro mivavaka any am-piangonana, na toetrany na fiainany, tsy hita hoe ahoana ny tena mahazanaka mpandova azy hoe zanak'Andriamanitra izy. Zay tsy milaza hoe zay ny olo marina sy tonga lafatra, zay koa manatrika ady foana, ary zay nisy oronen'Andriamanitra. Fa zay raha tsy miady ohatry ny mahatsiaro tena ohatry ny tsy velona, fa ny olona velona mahatsiaro manana ady foana izy
ary ety atampediana tiany amaranako azy hiditra amin'ny fandarana marotsika ty teny tya mba hampatsahivoko anao foana tany an-danitra voalaza amin'ny apokalipsy toko 12 fa rehefa nioko satana ka resy de nazera tetỳ tany izy mba amin'ny anjeliny ny apatelo ny kitana tany an-danitra zany hoe ny apatelon'ireo anjely mpitarika tany an-danitra tsy haiko hoe firy lavitra izy zany mety ho voaisa ve ny isan'ny kitana tsy kitana io zany fa nidika le kitana fa aminan'iny hoe ny anjely mamiratra ireo no nazery tetỳ an-tany dikany tompony tany ny devoly ary anazy ty eto ny efarany tantarany tompo tanàna izy fa tsika vahiny mpandalo ka tsy maintsy misy ady tsika ety fa Jesosy mivavaka tao amin'ny Jaona toko 7:15 raha io tsy mangataka aminao hoe esorety amin'izao tontolo izao izy ireo fa mba hirovana azy amin'ny ratsy ka raha ao anatin'ny valan'i Jesosy tsika de misy fiarovana ao atsika averiko foana zay mahatonga anao tratra ny zavatra sy tafarina mety any ivelany ianao fa raha tafiditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao azo ny fanjakan'Andriamanitra antoka etohana ny aminao manontolo toy izany milamina zany ny ara-bolako sy ny rehetrarehetra zao ny teneniko anao tahaka ny zazakely amin'ny arabe mitsipatsipaka mangataka bombo mea bombo dada sy nena nefa hitan'ny dada sy nefa hopotika ny nifiny raha mihina bombo de tsy meny de ianao laza fa tsy nazy valim-bavaka ny tsy namezana bombo anao satria fantatr'Andriamanitra fa tsy asoanao iny ny valim-bavaka tsy le baikonao tianao menanao hoe meo antsy aminoko tena tsisy ray aman-dreny miantsy anao mihitsy fa zao ny valim-bavaka de fantatry ny rainareo fa tokony anareo zany de omeny anareo na de tsy mbola mangataka azy mirary soanao zay anaraka sy anjoy an'ity fantarina vaovao ty zay vokarin'ny GES mitondra lohateny hoe zanaka mpandova aza mataotra fa tsy andresy lahatra anao zay tsy taonanao amin'ny fiangonanay zay ny tsy ilazanay anarana zay ny tsy amezanay numerona telefona fa mitory fotsiny zay de mizary zay mety mba hasoanao tsy voatery ny olona rehetrarehetra no resy lahatra fa zay manana anjara tandrify amin'ity fandarana ty ho azy ny fahasoavana ka de mirary soanao zay anaraka sy anjoy matetika sy mandrakariva omena ianao manaraka zao ny adresy ny YouTube ny chaîne YouTube zany mba ahafahanao manaraka tsaka sy antafany afaka maky ianao any averiko indray misy rakira be de be avoakanay any vaovao misy avira taloha fa avozinay mety isy ire taloha tsy hovanay alefanay any satria efa tamin'ny 1997 ty fikambanan'ity no nitsangana fa tsy vozao akory fa zao ny fotoana any mba hitondranay anjara am'izao mpiondalana zao ka de mirary soanao zay aritra hatramin'ny farany mahireza Andriamanitra no ombanao zay mivavaka ataonay tsy le vavaka tonono eto tsy zay ny zava-dehibe fa mivavaka atolotra an'Andriamanitra fa tsy atolotra tsika ary tsy miandry hotolorana eto ianao vo azo raiso ny fanjakan'Andriamanitra de ho azonao ny zavatra rehetra ho fanampiny amen